tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia fifaliana mandraka revo anay riavana ny hazonay mifampiaraba aminareo eto indray amin'ny alalan'ny ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika vitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Koa dia hombanareo mandraka revo ania ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sady mpamonjy tsika. Fanaontsika amin'ny andro famaranana ny herinandro toy izao ny manao jery totika ny voambara teto mikasika ny loi FDB iombonana mandritry ny herinandro sy ny fizotry ny fandaharantsika. Koa dia novelarina tamintsika teto ny fitarian-kevitra momba ny hoe Andriamanitra ny tompo ary dia nampiarina hatrany zany tamin'ny fandinihana natao isan'andro sy isan-tsokajin-kevitra. Dia araka izany no nahitantsika ireo lafiny samihafa izay nanehoana ny mahatompo an'Andriamanitra. Fa ny mandravona azy rehetra kosa dia ny hoe Andriamanitra tompo dia miseho sy miasa ary miteny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Fa ny fahefana rehetra dia efa natolotry ny ray azy ho eo am-pelantanany indrindra ny fahefana hamonjy sy hanavotra antsika olombelona mpanota izay lazaintsika koa hoe fahefana mamela ny helontsika mba ahazoantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka mandova izany ho fiainana mandrakizay. Raha ny loi FDB ny mpanjintsika tamin'ity herinandro ity araka ny voatondron'ny perikiopa dia anteriny indray Andriamanitra no tompo dia toy izao kosa ny fivelarana teto isan'andro. Tamin'ny alatsinainy dia hoe Andriamanitra tompo tokana. Koa fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra dia Deutéronome 7:7. Ny talata lasa teo ny tompo mahalala ny olony, eny ny tompo mahalala ny azy. Timothée 2:7 tapany voalohany. Ny alarobia 4 novambra ny tompo mitsara ny zavatra rehetra fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho i Jesosy amin'ny Marka 4:2. Ny alakamisy 5 novambra Andriamanitra tompo ny fanavotana ny olona. Jesosy natolotra noho ny fahazoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika araka ny Romana 4:5. Ary ny zoma omaly Andriamanitra tompo manamasina ny olony, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana tombavaka nataon'i Jesosy araka ny voasoratra amin'ny Jaona 7:7. Ny loha hevitra antolotrantsika amin'ity andro asabotsy 7 novambra ity kosa dia ny hoe Andriamanitra miantra izay mibebaka. Andriamanitra miantra izay mibebaka dia izay miaiky ny fahatsony ka miverina sy miavana amin'Andriamanitra. Azo adika izany koa hoe Andriamanitra tompon'ny famelan-keloka. Ny andiny teny fototra ny renana izany dia araka ny voasoratra hoe ny fotoritory sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Salamo 1:20 ny tapany faharoa amin'ny andininy 7:20. Inona ary ny votoatin-kafatra ny amin'ny lohahevitra hoe Andriamanitra miantra izay mibebaka. Tsy mba Andriamanitra tia mitahiry heloka ny tompo na dia mpitsara marina aza izy. Ny antony dia satria Andriamanitra masina izy ka tsy mahazaka ny toeran'ny fahotana eo anatrehany eo i masony.
ny fanamarina tena no tsy tiny no ny antony roa tsy mifanipaka. Ny iray dia satria mampandaingan'Andriamanitra izany, manao azy ho tsy marina, dia toy ny tenenina ny Jaona apôstôly manao hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Jaona 1:20 ary ny teniny dia ny fahamarinany. Ny antony faharoa zay tsy itiavan'Andriamanitra ny fanamarinan-tena ny olona dia satria mahadiso hevitra ny olona ny fanamarinan-tenany ary mahavery azy. Ho an'ny mpanota zay mibebaka amin'ny voninkosa ka te hiverina amin'Andriamanitra sy te hiavana aminy dia hoy Jesosy, matoky anaka voavela ny heloko ao. Ny fanontaniana mipetraka, fomba ahoana no anatonana an'Andriamanitra sy verenana amin'Andriamanitra, satria tompo masina sy marina izy ka mahafantatra sy mitsara ny zavatra rehetra, fa na dia ny takona sy miafina indrindra aza hitany tahaka ny amin'ny andro mita atao vovonana. Ny eritrerititsika ny mamely antsika noho izany, kanefa ny valiny zay omeny tenin'Andriamanitra kosa ny amin'ity hoe fomba anatonana azy ity dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina, tombavaka nataon'i David amin'ny Salamy 1:117 tapany faharoa zany hoe tsy lavonao anatonanao sy fampiraraha aminao, ary indrindra omenao lanja sy ataonao zava-dehibe. Ny antony anatonany mpanotanao dia izy mangetaeta ny famelan-keloko avy aminao, ka hitenenina an Jesosy tokoa manao hoe izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona 4:7-30. Dia misy reo vaky teny roa miaraka mandrakarivo amin'ny 2FDB. Ny voalohany dia Jaona 1:1-5 ka hatramin'ny 7. Izany dia teny fampitandremana tsy hanaovana tsirambina ny fibebahana marina, sady fanomezana toky ny amin'ny fandraisana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Misongadina amin'ireo andaran-tenireo reto andiny manaraka ireto manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. 5 sy 7 zany amin'ny Jaona 1:1. Ny vaky teny faharoa, ny Salamo 1:10 ka hatramin'ny 7:20 dia fampianarana sy fanomezana torolalana ary antoka momba ny andraisana ny famelan-keloko avy amin'ny tompo. Voasoratra amin'izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe amorony fo madio aho Andriamanitra ary avao ziorina marina ny fanahiko ato anatiko. Dia ny finoko zany, fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. 10 sy ny 9 ka hatramin'ny 17 izany. Andriamanitra miantra izay mibebaka. Ny hoe miantra dia ny onena ka mamindra fo ary tsy mamaly ny ratsy zay natao, na ny marina koa mamaly ny ratsy natao amin'ny famelana ny heloka. Zany hoe raha dika Andriamanitra mamaly soa ny ratsy mampahadisoana nataon'ny olona, ary ny soa zay avaliny azy dia izy mamela heloka azy. Dia ataon'i Jesosy tokoa zany satria izy no tompon'ny famelan-keloka. Raha ny famelan-keloka dia omeny dia vokatry ny fitiavany mahagaga indrindra. Fa io fon'i Jesosy io zay miantra ny mpanota, io ihany koa nefa nahazo ny fanenjehana fehizay. Ahoana ny amin'izany? Andeha tsy haivitsika vetivety riavana ny santinao ny amin'izany fanenjehana nahazo ny tompo zany, araka ny tatitra zay nataon'ny soratra masina amintsika. Teo ny nanomezan'ny Simona Fariseo tsiny azy raha nanasa azy isakafo. Simona Fariseo dia nisy vehivavy tonga nitomany teo an-tongotry Jesosy, namonto ny tongony tamin'ny ranomasony, dia namoaka izany tamin'ny volondohany sy nanorokoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra sarobidy.
dia toy ny mandinika ny ampony Simona sika manao hoe loza ino ty miseho ty, satria hoy Simona anakapo raha mpaminany ity miantso an Jesosy dia ho nahalala io vehivavy nanindry azy io sy ny toeny fa mpanota io mpivaro tena. Liko atoko fa 7:7. Teo ny niarahan Jesosy ny sakafo tamin'ireo olona ratsy laza teo amin'ny fiarahamonina, raha avy niantso any Matio mpamory etra izy hanaraka azy ka nahatonga fahatafy tohinana tamin'ireo fariseo araka ny voalaza ny tantara manao hoe ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo amin'ny mpamory ketra ka hoy izy taminy andeha hanaraka ahy. Dia nitsangany Matio ka nanaraka azy, ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany namany Matio reo. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nahare zany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe fandram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsadra, Hosea 4:9 antonon'ny Tompo, fa tsy tonga iantso ny marina hoy Jesosy fa ny mpanota. Mateo 7:7-7. Fa hatramin'ny fandratrana ny fony sy ny fiaretana tamin'ny nofony voahombo teo amin'ny hazo fijaliana dia nekeny ny mpanota hanatona azy, ary izy tonga hanatona sy handray ny mpanota ho eo aminy. Teo koa ny niampanganan Jesosy ho manana demoni na fanahy maloto rehefa avy nanasitrana ilay lehilahy mona sady nisy demoni na demoniaky zany. Fa rehefa navoaka ny demoni dia niteny ilay mona ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe tsy mbola nisy ny seho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe nilohan'ny demoni mamohan'ny demoni. Mateo 7:2-7. Dia tena niteny ratsy ilay masina izy ireo. Dia ampozina koa aza ny fahasoran'ireo jiosy tamin'i Jesosy raha nisambotra ilay vehivavy azon'izy ireo lantanana nanao fitondran-tena tsy nety, vonona dia vonona ny tora-bato sy amono azy. Kanjo tratry ny valo teny tsy nampoizina avy tamin'ny Tompo izay niteny taminy nanao hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Jaona 9:7. Ary rehefa nitsoaka tsikelikely izy ireo ka nanontany Jesosy, raha vehivavy aiza izy reny? Tsy nisy nanameloko anao va? Dia namary raha vehivavy hoe tsy misy tompoko. Dia hoy ny Tompo taminy, izaho koa dia tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Jaona 9:7. Ary dia tsy mahagaga rehefa zany nitenin Jesosy raha nilaza tamin'ny mpianany izy ka nanao hoe halany foana aho. Jaona 5:10-5:20. Satria ireo fariseo sy ny namany dia tsy manana fo antra, dia izany isika mpanota tsy mahay mamindra fo amin'ny namantsika izay mpanota to antsika ihany. Fa ny fankalan'ny olona Jesosy sy ny fanoherana nataony dia tsy mba nahasakana kosa ny Tompo ho tia ny mpanota sy sahirana hitady azy sy hamonjy azy mba tsy ho very izy. Izany ny antony natongavany tety an-tany. Ary dia izay koa no mbola antombavaka izay ataony ho antsika mandraka ankehitriny fa malalaka ny fony ary tsy mbola mikatona handray ny mpanota araka ny Romana 5:4. Tsy mba fomba n'Andriamanitra ny manao tsindrio falavo, satria tsy mpitana heloka izy fa mpamela heloka, tsy mandavo fa manangana. Dia araka ny teniny tamin'ilay paraletika manao hoe matoky hianaka vao avela ny eloka ao, fa ny eloka no fototra hiavian'ny aretin'ny ratsy rehetra sady hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra raha teo. Dia andeha fehezitsika ny votoatiny ty hafatra lehibe ho antsika mpanota mba ho famonjenantsika ity. Andriamanitra miantra izay mibebaka, inona no atao?
ny atao dia aza sakanana ny asan'andriamanitra. Inona no asany eto? Anterina indray Andriamanitra miantra ny mpanota izay mibebaka, koa dia mangataka aminy sika ny fahasahiana hanatona azy sy bebaka aminy. Hoy ny tenin'Andriamanitra, mitadiava an' Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Isaia 5:5. Mihavana aminy dia mbola manolo tanana amiko sy aminao izy, meteza ary havana ho hitany dia mbola mitady anao izy, ary mamalia azy dia ny mbola renao ny feno miantso hoe miverena amiko ianareo zazam-piodina fa hositraniko ny fiodinanareo. Araka ny Jeremia 7:1-2. Dia fantaro fa tsy mbola raha nyritratsy akory ny famorampon'Andriamanitra zay vonina ny hamela heloka, vonina ny hanangana indray na iza lavina potraka, vonina ny hanavao ny efa tota dia ny fiainana tota ny ota noho ny tsy fahalalànan'Andriamanitra, noho ny fisarahana aminy, noho ny fiodinana taminy. Amin'izany dia hoy ny ten'Andriamanitra, aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany, ary ny tsy marina hahafo ny heviny, aroka hiverina ho am' Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa amin'izany dia tiany Tompo tanteraka amintsika tokoa ny tenin'ny mpanao salamo, zay fantatsika sady mamitsika, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, sambatra ny olona zay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ho voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.